faly indray miona aminao eto ampiarahana mandinika ny tenin'Andriamanitra ary misaotra anao vonina hiaraka miaino izany tenin'Andriamanitra any indray zay antenaina fa hitondra fahalalana vaovao antsika mba hanova ny fiainantsika hatrany hiatsaratsara kokoa amin'ny fifandraisana amin'ny Tompo sy amin'ny fiainana ho vavolombelona nitsangana ny Tompo tamin'ny maty ka nanangana antsika koa tamin'ny fahafatesam-panahy. Ny Romana 7:4 ka tamin'ny 7:30 no dininsika anio indray. Alohan'izany anefa dia mbola ara-mivavaka isika angataka ny fanan'Andriamanitra hanazava ny teniny amintsika. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay io misaotra anao indray zahay. Noho ny fotoanao omenao anay amin'izao fotoan'izao indray mba hiaraka miaino ny teninao. Ary misaotra anao zay satria fahasoavana avy aminao no anananay izany fotoana izany. Zay fotoana hanovozanay tokoa fahalalana vaovao. Mideranao zay Tompo mankalaza anao, manome voninahitra anao fa tsara ianao. Ankehitriny raha mivavaka aminao eto zay dia mangataka indrindra sokafy ny fo sy ny sainay ry Tompo. Raha hiaino ny teninao zahay, sokafy ny fo sy ny sainay, ahafantaranay zay tianao ambara aminay. Ary aoka Tompo ho tonga fiainanay ny teninao, satria ny finoanay no mibaiko anay amin'izay taona rehetra. Misaotra Tompo no ny famindrampona. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany fangatahana izany. Amen. Romana 7:4 ka tamin'ny 7:30. Vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo izany. Ao anary nolazaintsika, misy tsy fahamarinana va amin'Andriamanitra? Sanatria izany. Fa hoy izy tamin'ny Mosesy, izaho hiantra zay hiantrako ary hamindra fo amin'izay hamindrako fo. Koa dia tsy avy amin'izay maniry na amin'izay miazakazaka izany, fa avy amin'Andriamanitra izay miantra. Fa hoy ny soratra masina tamin'ny Farao, izany no nanandratako anao mba ho entiko mampiseho ny heriko ary mba hanambarana ny anarako any amin'ny tany rehetra. Koa izay tiany amindrana fo no amindrany fo, ary zay tiany amafisina fo no amafisiny fo. Ianao ary dia anao amiko hoe, koa nahoana izy ny manome tsiny ihany? Fa iza ny manohitra ny sitrapony? Tsiry rahalehilahy. Fa iza moa ianao no mamaly an'Andriamanitra? Zay zavatra noforonina va hanao amin'izay namorona azy hoe, nahoana ianao no nanao ato izao? Mpanefy vilany va? Tsy manam-pahefana amin'ny tany manga, ka ny vongany ray ihany no anaovany zavatra samy hafa. Ny iray ho ajaina ary ny iray atao tsinitsinina. Sa ahoana kosa? Raha Andriamanitra na dia te haneho ny fahatezerany sy hampahafantatra ny heriny azy, dia be faharipo, ka nandefitra tamin'izay fanaky ny fahatezerana voavoatra ho simbana, mba hampahafantarina koa ny haren'ny voninahiny amin'izay fanaky ny famindram-po, zay namboariny raha teo ahazo ny voninahitra. Dia isika zay nantsony hoe, tsy ny avy amin'ny jiosy ihany, fa ny avy amin'ny jentilisa koa. Araka izay nilazainy eo amin'ny Osea hoe, hiantsony tsy oloko hoe oloko aho, ary ilay tsy malala hoe malala. Ary any amin'ny tany zay nilazana taminy hoe tsy oloko ianareo, dia any no iantsona azy hoe zanak'Andriamanitra velona. Ary Isaia milaza ny amin'ny Israely hoe, na dia toy ny fasika any amin'ny ranomasina aza ny isan'ny zanak'Israely, dia izay sisa ihany no hovonjena. Fa amin'ny fahatanterahana faingana no hanefan'i Jehova ny teniny ambonin'ny tany. Arak'izay nolazainy Isaia fahiny hoe, raha tsy Jehova tompony maro no namela taranaka ao antsika, dia efa tonga tahaka ny Sodoma sy tonga tahaka ny Gomora isika. Ao anary nolazaintsika, ny jentilisa zay tsy nitady fahamarinana no nahazo fahamarinana, nefa fahamarinana zay avy amin'ny finoana. Fa ny Israely zay nitady lalan'ny fahamarinana kosa, dia tsy nahatratra izany lalàna izany. Nahoana moa? Satria tsy tamin'ny finoana, fa tamin'ny asa, ka tafiny tohina tamin'ny vato mahatafy tohina izy. Araka ny voasoratra hoe, indro aho mametraka vato mahatafy tohina sy vato lampa mahasolafaka ao ziona, ary zay mino azy
tsy omenatra. Ray masino manamasinana eo amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Betsaka ry havana ny hevi-dalina fonosiny zany tenin'Andriamanitra zany. Ny fotoana nanantsika nefa dia izay heveriko fa lehibe avy ao anatiny no sotonina mba fantatsika ivelomantsika. Raha mandinika ny 440 ka hatramin'ny 450 ianao dia azontsika fantarinao ny hoe mamindra fo am'izay tiany amin'ny rano fo Andriamanitra ary manamafy fo zay tiany amafisina fo. Zany hoe tsy refesy mandidy am'izay tiany atao izy. Tsy avy am'izay maniro izy na avy am'izay miazakazaka fa avy amin'Andriamanitra zay miantra iantra zay tiako iantrana aho i Andriamanitra ary amindra fo am'izay tiako am'rana fo. Tsisy adevitra zany. Tsy tokony adevitra ny am'zany ve tsika? Tokony ananina hoe fa naninona moa misy tsy fahamarena avy eo amin'Andriamanitra. Tao karazany Andriamanitra manao didiky felehibe sy didy jadona ho ny olona. Tsy azo lavina nefa ry havana. Fa efa hitatsika tamin'ny omaly ohatra fa nifidiny taranaky Jakoby izy fa tsy ny taranaky Esau. Safidiny zany tsy afaka miadevitra ny am'zany nahoana nahoantsika. Koa tahaka ny tsy azahoantsika miadevitra ny amin'ny hoe nahoana ny taranaky Esau nanjary Edomita fa ny taranaky Jakoba nanjary Israelita. Hoy ny voasoratra hitatsika eo ambony indrindra. Araka ny voasoratra hoe Jakoba ny tiako fa Esau no halako. An'Andriamanitra zany. Misy tsy fahamarena avy eo aminy. Andriamanitra ny mahalala zany. Fa izao ny zavatra fantatra. Tsy refesy mandidy am'izay tiany atao izy. Andriamanitra izy. Zao nefa ny zavatra mahafaly. Zao ny zavatra mahafaly. Io Andriamanitra tsy refesy mandidy io. De miantso hoe tsy sitrako ny hafatesany ratsy fanahy fa ny alaly amin'ny lalan-dratsy ny mba ho velona izy. Ary noho izany na de tsy refesy mandidy izy am'izay tiany atao de manambara koa izy fa tiany ho vonjena ny olona rehetra ary natolo no an'izao tontolo zao ny zanany lahy tokana. Saingy zao isy ihany ny olombery satria zay manafina ny fahotaniny tsy ambinina zay mitsotraka mahafo izany ny mahazo famindram-po ho ny bolana 8:320. Rehefa niverina ilay zanak'adala ka nibebaka tamin'ny rainy efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho ka tsy mendrika atao hoe zanaka mintsony dia nifaly ny lanitra. Ary de hoy Jesosy tompo hoe misy fifaliana lehibe any an-danitra ny am'mpanota iray izay mibebaka. Ka na de tsy refesy mandidy am'ty ny atao azy Andriamanitra de mazava kosa fa tiany hovonjena ny olona ary zany nanomezany an' Jesosy tompo. Mamindra fosy miantra manamarina zay tiany ho amarinina izy nefa miantso ny olona rehetra ho amarinina ary izany ny mahatonga azy aniraka ho mpitory ny filazantsara mba hanambara fa ny mpanota iray izay mibebaka de mampifaly ny fon'Andriamanitra. Ary io tsy hoe mpanota hoe nangalatra kely io na njangajanga kely io na nanompo sampy be io rehefa mpanota de izy hoe tsy sitrako ny hafatesany ratsy fanahy fa ny alany amin'ny lalan'ny ratsiny mba ho velona izy. Ary noho izany na dia mahasy mandidy azy Andriamanitra am'izay tiany atao dia tsy manery anao izy ibebaka fa miantso anao kosa izy ibebaka. Aninona mba ho vonjeny ianao satria raha am'izao andro zao ianao no mbola very, raha am'izao andro zao ianao no mbola very de ianao no manary ny tenanao noho ny fandavanao ny famonjena nentin' Jesosy tompo. Indrindra ianao zay mandreza ho afatra izao satria zao afatra izao de manam-porofo fa tonga eo aminao ny tenin'Andriamanitra mba hitaonanao ibebaka hiala amin'ny faharatsianao mba ho tonga olombonjena ianao. Ka na de sanatria aza hoe taranaky Esau ianao ankehitriny zao moa tsy maro amin'ny taranaky Esau ny manjary mino ny filazantsara, moa tsy misy amin'ny Edomita ny mino ny filazantsara. Nahoana? Satria ao am' Kristy Jesosy de manjary taranaky Abrahama izy na de taranaky Esau aza. Taranaky Abrahama amin'ny finoana izy na de tsy taranaky ny teny fikasana araka ny nofo azy satria taranaky Esau fa tsy taranaky Jakoba. Any Jordani am'izao tsika miteny zao vao nisy malagasy ny vahiny tany Jordani mahita fa misy asan'Andriamanitra mahagaga tanterahiny eo anivon'ny Jordanianina, zany hoe eo anivon'ny Moabita ane zany eo anivon'ny Moabita sy ny Amonita ane zany satria Jordani ankehitriny de tany Moabita sy ny Amonita ny teny testamenta talohany. Misy asan'Andriamanitra eo anivon'izy reny. Ny taranaky Ismaela
zay ao anatiny reny ny palestinianina fantatsika efa misy palestinianina tonga taranaka Abrahama amin'ny finoana na de tsy taranaka voafidy araka ny nofo azy ary noho izany mamindra fo Andriamanitra raha amitaonantsika hibebaka izy ary noho izany dia tsy fahendrena ny tsara an'Andriamanitra ny andininy fahasivy amby folo ka hatramin'ny andininy raiky amby roapolo de manontany izy hoe ahoana ary misy fahamarena avy eo amin'Andriamanitra fa iza moa manohitra ny sitrapony de hoy Paoly hoe aza miady hevitra am'izany ianao raha lehilahy o aza miady hevitra am'izany ianao tsy tsara ny miady hevitra ny am'izay fitondran'Andriamanitra ny jiosy tsy tsara ny miady hevitra ny am'izany inona no antony satria ianao nga atakatra ny sain-dalin'Andriamanitra ho izy manana ny maha-Andriamanitra azy izy eneny namorony ka ianao zavatra ny foronina ve de hiady hevitra amin'Andriamanitra ny am'izany ianao aneka volany tany ianao ve de teny hoe nahoana any nataonao volany tany nahoana any nataonao an'izao tsy azonao atao ny miady hevitra amin'Andriamanitra ny tsara de ny manaiky hoe zao ny nanaovanao Andriamanitra nataonao malagasy aho misaotra Andriamanitra misaotra anao afa nataonao malagasy fa na malagasy jentilisa azaho de mahazo mandova ny teny fikasana noho ny am' Jesosy Kristy tompo satria ny antsony jentilisa ho olony tio Kristy isika indrindra zany sitrak'Andriamanitra nanatanteraka izany teo amintsika ny andininy 2 amby roapolo ka hatramin'ny andininy 4 amby roapolo de ahitantsika izany fa any am'izay any am'izay natao hoe tsy oloko izy no antsoina oloko ary zay tsy malala no antsoina hoe malala iza moa zany sika ane zany tsy mba taranaky Abrahama sika nefa zany no ny tanterahina teo amintsika tsy Jakoba aho tsy Josefa aho tsy taranaky Robena aho tsy taranaky ny Levita aho tsy aho fa izao kosa noho ny finoana Jesosy tompo de nantsoina hoe malala n'Andriamanitra ny jentilisa isika zany ny antsony jentilisa ho olony kio izy noho ny finoana any Kristy ary zany ry havana zany ny fahamarinana zay ambarany soratra masina eto hery lehibe ho antsika ane zany toky lehibe ho antsika ane zany zay hoe izaho malagasy kely aty amin'nosy kely ty Madagasikara aty nefa de tsaron'Andriamanitra ka nantsony hoe malala tsaron'Andriamanitra ka nantsony hoe oloko ary any amin'ny tany zay ilazana taminy hoe tsy oloko ianareo de any no iantsona azy hoe zanak'Andriamanitra velona andray inona ny tombo tsy mihatra noho izany ry malagasy malalo raha ianao no mba tsona hoe ho zanak'Andriamanitra mo tsy fifaliana ao anao zany reharehan'ny maro mihitsiny hoe taranaky ny mpanjaky zahay taranaky zao zahay fa moa tsy voninahitra lavitra noho izany ve ny antson'Andriamanitra na hoe zanany ao amin'i Kristy Jesosy natsangan'Andriamanitra ho zanaka ao amin'i Kristy Jesosy tombontsoa lehibe ane zany de ataonao tsinitsinina ve zany tsia tompoko tsia tokony ahatonga anao kristianina tsy anakalo na inona any Kristy fa ianao de hitoetra am'izany mahazanak'Andriamanitra anao zany satria ny antsony jentilisa ho olony koa Andriamanitra noho ny am' Kristy Jesosy ny fahamarena manaraka de hitatsika eto fa reo Israely zay nihevi tena ho olon'Andriamanitra kanefa nandahany Kristy de nanjary tsy zanaky ny teny fikasana izy reo Israelita nihevi tena ho taranaky Abrahama araka ny nofo nefa nandahany Kristy de nanjary tafintohina tam'ilay vato napetraka tao ziony izy ary de nanjary olombery na de taranaka araka ny teny fikasana azy ny jiosy tokoa manko de nihevitra ny tena no taranaky Abrahama satria raha jerentsika ny manomboka amin'ny andininy 130 de ahita hoe ny Israely nitady lalan'ny fahamarinana tsy nahatratra zany anefa izy zany hoe nitady ho amarinina tamin'ny lalàna izy fa tsy nahay nitandrona ny lalàna ary tsy nakato ny lalàna satria ny famonjena de amin'ny finoana fa tsy amin'ny fankatoavan-dalàna efa nambarantsika tany aloha zany hoe i Abrahama nino an'Andriamanitra de nisainy fahamarinana zany ny lalàna ny men'Andriamanitra hoe aza mangalatra aza mijangajanга aza manan'Andriamanitra hafa ho an'ny zanak'Israely rehefa nivoaka avy tany amin'ny tany Egypte zany fa Abrahama mbola 500 taona mahery talohan'izany nefa nino an'Andriamanitra ary nisainy fahamarinana zany aza heverinao
averina indray eto fa ny fahavoazan'ny jiosy ane de izy ny hevy tenao manana ny lalàna taranaky Abrahama araka ny nofo zanaky ny teny fikasan'Andriamanitra kanefa tsy nety nino an Jesosy tompo lay vato lampy napetrak'Andriamanitra tao ziony solafaka tamin'ny reny ny Israely, solafaka tafintohina tamin'ny Jesosy tompo izy, tsy nanaiky an Jesosy tompo izy, nandahan Jesosy tompo izy, ary de nanjary olombery izy na de zanak'Israely amin'ny nofo azy, tsy ny mitaranaka araka ny nofo averimberin'ny Paoly matetiky zany, tsy nitaranaka araka ny nofo no mpandova ny teny fikasana fa nitaranaka amin'ny finoana, tsy nitaranaka miezaka akatony lalàna no ovonjena fa nitaranaka mino any Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana araka ny voalazany lalàna. Ny lalàna no milaza fa raha tsy misy raha latsaka tsy misy famelan-keloka, ary ny rany Kristy no ambarany lalàna. Ko na iza tsy manaiky fa ny rany Kristy ambarany lalàna no mitondra famelan-keloka ho azy, de tsy mahazo famelan-keloko zany olony zany na de atolony dorana hamonjy ny firenena azy ny tenany. Fa izay rehetra kosa mino azy, zay mino an Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana, izy no mpandova ny fiainana satria ny mino azy no tsy hoelohina fa manana fiainana mandrakizay. Ny finoana ny Kristy ihany no mitondra famonjena na ho an'ny jiosy na ho an'ny jentilisa, na ho an'ny taranaky Abrahama teo amin'ny nofo, na ho an'ny taranaky Abrahama zay tsy tao anatin'ny teny fikasana, na ho antsika jentilisa zay tsy mana mpifandraisana amin'ny nofo amin'ny Abrahama akory, nefa afaka mandova ny teny fikasana isika noho ny amin'ny Kristy Jesosy. Ireo ndray ary havana ny fahamarinana entitsika mamitina ny lesona zay nomena androany, mamindra fo sy miantra zay olona tiany amin'ny rana fo sy tiany ho amarinan'Andriamanitra, manao zany izy, nefa manokatra ny lalam-pamonjena ho an'ny olona rehetra izy amin'ny alalan'ny fibebahana, satria ho izy amin'ny Ezekela 3:30 hoe tsy sitrako ny hafatesan'ny ratsy fanahy fa ny alany amin'ny lalan-dratsiny mba ho veloma izy. Raha ambara hoe mamindra fo am'izay tiany amin'ny rana fo Andriamanitra ary manamariny zay tiany ho amarinina, de tsy tokony tsara azy isika satria tsy takatsika ny sain-dalin'Andriamanitra, ary tsy mety sy tsy tokony ataontsika ny hiady hevitra ny amin'izany na hitsara an'Andriamanitra manao fitondrana mitanila na manao fitondrana tsy marina. Hoy Paoly hoe fa iza moa aho, iza moa ianao no hahay mitsara an'Andriamanitra. Fahamarena fahatelo de ny hoe ny antso atsika jentilisa ho olony koa Andriamanitra 2:20-9, na de tsy taranaka araka ny nofo aza isika, na de tsy mba taranaky i Abrahama sy Isaka sy Jakoba aza isika malagasy de efa natson'Andriamanitra ho zanany ihany koa, ary ny tantara de manambara fa teto amitsika de nisy olona namony ainy noho ny mahazanak'Andriamanitra azy. Ny faefatra, tsy ny Israelita rehetra araka ny nofo sy ny teny fikasana koa nefa no novonjena, fa nisy azy ireo nampitomany an Jesosy tao Jerosalema fa izay. Nisy taranaky Abrahama fa tsy nandova ny teny fikasana satria nitady ho amarinina tamin'ny lalàna izy, fa tsy nanaiky ho amarinina tamin'ny famelan-keloka raisina noho ny rany Kristy voalazany lalàna, ka de tafitohina tamin'i Jesosy izy, solafaka teo izy de nanjary olombery izy, ary ny fahamarihana farany ny finoana ny Kristy ihany no mitondra famonjena. Ary noho izany aza misalasalany amin'ny famonjenanao ianao rehefa mino ianao fa maty ny soloeloko anao teo ambony hazo fijaliana Kristy, de milaza hoe olom-bao vonjy aho satria efa maty ny solo ahy lay zanak'ondrin'Andriamanitra manaisitra ny fahotana zao tontolo zao. Tsy tokony salasalany amin'izany ianao. Rehefa nandre zany ianao ka mbola misalasala de manjary mampandainga an'Andriamanitra indray zany. Zay mino azy ny tsy hoelohina fa anana fiainana mandrakizay io ny voasoratra. Enganie ka ho isan'izay mino ianao fa Kristy no manamarina anao, na rano teo amin'ny hazo fijaliana, no manadio ny fahotanao, ary Andriamanitra zay nanome ny teny fikasana tsy ho very za rehetra mino azy no hinonao, ka ianao de hatoky fa tsy ho very tsony ianao, ampo anao ny fahasoavana zay terizan'Andriamanitra anao.
fa izany ny sitrapon'Andriamanitra. Ny marina de ho vely ny finoany. Ho isany zany ny ianao mba ho voninahitra ilay maty no ny solony ianao teo ambony hazo fijaliana ka hahatonga anao ho mpandova ny fiainana mandrakizay. Aoka ivavaksika. Andriamanitra misaotra anao indray zahay no nahazaonay miaraka nandinika ny teninao androany. Marina tokoa fa misy zavatra tsy takatry ny sainay amin'ny fitondranao. Nefa ianao moa Andriamanitra, iza moa zahay no hitsara anao. Ary mamindrafo aminay ianao raha misy aminay sahisahy foana ka mitsaratsara anao na miady hevitra ny amin'ny fitondranao. Satria Andriamanitra ianao, vovotany zahay. Misaotra anao koa Tompo fa na de tsy taranaky Abrahama araka ny nofa azy zahay, efa nisokafanao anay koa ny ahataranaky Abrahama anay amin'ny finoana noho ny zanakao zay nalatsa-drao famelan-keloka ao anay. Ka tsy amban'ny lalàna zahay ka hitady fanamarina tena amin'ny lalàna, fa kosa hanaky ny famindramponao fa efa noelohy ny lalàna Kristy Tomponay mba ho voavela ny elokay no ny rana latsany. Ary ataovy mahay mankasitraka izany zahay Tompo, mba ho olo ny finoana izahay ka ho velona amin'ny finoana, hiaina amin'ny finoana, hanompo anao amin'ny finoana, hanaraka anao amin'ny finoana, ka ny teninao anie no hitaridalana anay amin'ny fiainanay andavanandro. Amin'ny anaranao Jesosy Tomponay no anaovanay izany vavaka izany. Amen.